mitodika any ambanja indray ny masony rehetra amin'izao fotoana izao noho ny raha izay nahafatesana tovolahy kely 20 taona izay maty notifiriny zandary tany ambanja tany tamin'iny andro ny omaly iny ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha ao ambanja izay mafana dia mafana amin'izao fotoana izao ny ompanantsika atao anatin'ny ity vidéo ity. Voatsela mantsy isika nandre sy nahita fa nisy raharaha izay fitifirana tanora ihany koa tany antalahtany izay azo lazaina fa mbola tsy milamina tanteraka amin'izao ankehitriny izao. Tsy vitany misy ilay tovolahy izay maty notifiriny zandary dia mbola misy ihany koa ilay tovavy izay naholan'ireo zandary tao anatin'izay raharaha fahaverezam-basy tany antalahy izay. Ka inona marina no zavatra tena misy ary inona no mahatonga ireo tompon'andraikitra tsy sahy mandray andraikitra feno ao anatin'izany rehetra izany sa rehefa mpitandriny filaminana dia tsy maintsy hoarovana foana hoy ny fanehoan-kevitra ny olom-pirenena eny anivon'ny fiarahamonina eny manoloana izay tsindry mahazo ny vahoaka eny fotony eny. Ary ny zavatra hita matetika dia ireo mponina izay any amin'ny faritany no tena lasibatra an'izay fanararaotam-pahefana izay ataon'ireo mpitandriny filaminana izay ka tokony hojerena akaiky izany rehetra izany fa sao dia miteraka ady am-piarahamonina ka tsy ho voatana amin'izay rehefa avy eo ka faty mandrika no hita eny amin'ny fiarahamonina eny. Tahaka an'izay ihany koa ny zavatra nisy tany ambanja tany ainy tanora izay nifarana tamin'ny tifitra fianakaviana sy ny vahoaka mitomany mitaky ny marina. Tovolahy iray izay vao 20 taona no namoiny ainy tao ambanja tao taoriny fisamborana azy noho ny ahiahy amin'ny fahaverezam-basy. Raha ny fanazavana avy any fotony no lazaina fa nampijaliana sy noterena hanaiky ny zavatra tsy nataony izy io ary notifirina teo amin'ny tratrany na dia efa voafehy sy nifatotra menoty aza ity tovolahy ity. Nambaran'olona iray ankaiky ny raharaha fa mbola hita ny velona sy voafatotra ilay tovolahy ny andro ny talohany nahafatesana kanefa noho ny andro manaraka dia nolazaina fa nandositra izy ka notifiriny manam-pahefana. Mipetraka ihany ny fanontaniana amin'izany hoy izy ireo satria ahoana no ahafahan'olona voafatotra mandositra izany. Miteraka alahelo sy hatezerana teo amin'ny fianakaviana sy ny mponina ao an-toerana izao tranga izao. Maro ny miantso fanazavana mazava amin'ny zandary ary hitaky ny fisiany fanatediana mahaleo-tena sy fandraisana andraikitra haingana amin'ny tompon'andraikitra. Mitombo ny ahiahy sy ny tsy fatokisan'ny vahoaka raha voalaza fa miverimberina ny herisetritra sy fanararaotam-pahefana amin'ny faritra sasany. Ao anatin'izany rehetra izany mipetraka ny fanontaniana lehibe iza no hiarin'ny vahoaka raha ireo tokony hiaro azy indray no ahina ho manitsakitsaky ny ainy. Nety ny fianakaviana teo alohan'ny Bron district ny razana ho fitakina ny rariny sy fitadiavana ilainy tifitra ary nahoana ao anatin'ny fampiresahana izy eo tamin'iny andro no omaly alina iny. Taoriana zay alin'iny ihany dia tsy ny andro maraina intsony ny fianakaviana sy ny fokon'olona ao ambanja fa nanatitra ampahoriana ny nofo mangatsika n'ilay tovolahy izay maty notifiriny zandary tamin'iny andro no omaly alina iny ihany. Mangina ny manodidina saingy mavesatra ny alahelo feno ranomasy fanginana ny fo satria aina iray no lasa tampoka izay tsy nampoizina. Tsy vitany hoe fandevenana tsotra izao fa fanehom-pahoriana lalina sy fitakina ny rarina mangina ao am-pony rehetra. Midika izany fa mangataka an'izay fanadihadiana izay avokoa ny rehetra amin'izao fotoana izao amin'iny ambanja iny satria efa lasa miverimberina loatra ity raharaha izay fahaverezam-basy ity ka miafara amin'izay hoe herisetra atao amin'ny vahoaka izay ka raha tokony mbola hanaovana fanadihadiana lalina ireo rehetra izay nahina tao anatin'izay fahaverezam-basy izay dia izao niafara tamin'ny vono sy tifitra izao ary namoizana ny ainy tovolahy izay tsy manantsiny tany ambanja izao ka arantsika eto no mety hotony ity raharaha ity asa raha hilefitra ihany ireo vahoaka asa raha hitohy izay hatezeran'izy ireo izay ka hiafara fifandonana mahery vaika any ambanjany ka eo isika miandry izay mety hoton'izay ka ao anatin'izany dia andao hoarantsika ity fanazavana izay noentiny ray mpianakaviana iray ity izay nikaiky ny fianakaviany maty ity. Zao zay vagnabe mikasiky na tonga problème ty niany io za mato mitsangana eto ny antony za témoin nahita maso na hareny ary mikoragna tamanao fo maty io afaka malina agnatony va papany ataleo izy taminaka satria papany zala maty io kiasinaka masonzo ke zanako sambondro amin'ny zandaro ry en commandant compagnie tonga nitsangana zany mandeha tarika amin'ny zandaro tory ny za manafo za koragna aminany tsy nimboandreo ny insiste fotona farany za koa insiste igny nazy mikoragna za ino mao za niantony nanamborondreo no tsy haiko izy fa za fo ato voan'ny courant maro eo izy diresendreo zaho izy
mila forcer mivola raha tsy hitako jiaby mikasiky basy zegny. Tsy haiko fo raha mikasiky basy io izy kanefa io fo mila atao hay fo raha mikasiky basy zegny mila hainao zao volana tabasy io zao volana mitana basy io ke raha tsy haiko baka izy akory mataoko ivola raha tsy haiko izy ke ino koa kofanjery nahazo anao courant izy courant zananaro ao izy pitandro courant zaho izy za tsy afaka ivola raha tsy hitako mikasiky raha zegny maty koa maty zaho izy koa zegny za anao efa nafa enquête za mba enquête zegny mbola tsy vita mbola tsisy enquête na raiky nataonao akazy izy kazy io ke anao mbeo manao enquête za bokony courant tamin'ny zandaro mbeo enquête nazy io fa za tiako hiatriky enquête nazy io satria azon'olo araiky zegny miatrika enquête izy koa misy atao audition enquête afaka miatrika araiky navoaka anazy ke nono izy piasanaka za hiatrika natao marandraigny io za mipotitery andragno tany lera mbiagna manao enquête natao courant regny or fa maty manafo aty à l'hôpital aty nalaky volagna za zay niboaka tamin'ny commandant compagnie zay ndraiky papany manafo maty io niresiny tsara cabro tao akory oza zay koa ndray courant zalahy izy io koa nambariny donc fa maty ao izy nagnino maty oza maty arivo izy l'hôpital nilefa zegny eto baka za nomoaly mbany courant tamin'ny manafo io misy menoty aminazy amindro ato ke fomba kory lafa nilefa raha fa tamperatagnan-drô manafo io voatifitry raparapa zay boko nandeha à l'hôpital aty nizahanay sary maminay jiaby ty anarô io koa mpanagazety ke igny raha magaga amtraritra ny voatifitry io olo milefa laha boko aby ke tivigna mitratrany tsy baka afara ao aveo menoty koa managna menoty fa malheureusement zay le menoty io efa tsy aminazy ao ke io koragna misy ay ke naterindreo ty faty io za many boka tamin'ny docteur zay volako may certificat médicaly magnambara fa olo marigny maty aminareo nambarany docteur satro aminay ao zagny amay zegny fôtony ro baka tany agnatriky izy io efa maty le olo ndesindreo haly fa maty izy maty ategna maty izy ao da pitariny zay fa maty zany reo mana foe mbala 18 ans fa izy tsy manantsy za afaka volanareo fa tsy manantsy manafo maty tegna tsy manantsy fa nisy ambory tsy iloatra raha atsika eto ambanja ataova baka enquête fa azahory ataonareo courant zegny fariny tifindreo mitratra manafo maty olo fa tamperatagnan-dreo ampodiko ndraiky tamin'ny menoty izy nomaly hita koa tamin'ny courant taminazy amin'ny menoty manafo hely io niboaka zegny aly indesy lasagna ia fariny tifindreo maty manafo izy way gendarmerie eto ambanja zay tamin'ny commandant compagnie zany courant taminazy niany ke zay raha misy fa ty kosa ny raha misy zay tsy maintsy ampiakatra amin'ny satra ambonimbony fa raha mitovy raha karaha ty tsy dignin'olo zalahy izay no masaka azonarozy tao anatin'ity vidéo ty tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ty hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay efa nahita isan'andro ary mankahery ny fianakaviany manomanjo ihany ao anatin'izao loza zay nahazo ny havan'izy ireo izao tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa